Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerabantsika rehefa malala tratra ity alatsinainy faharoa ny volana mety ny volahatra mosina anio dia ny epistily ho an'ny Hebreo toko fahaenina andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy. Koa aoka ilaozantsika ny abdim-pianarana ny amin'ny Kristy fa aoka androso amin'ny tanteraka isika ka tsy hanao fanorenana indray dia fibebahana hafahana amin'ny asa maty sy fianonan'Andriamanitra ary fampianarana ny amin'ny fisasana maro sy ny fametrahan-tanana ary ny fitsanganany maty sy ny fitsarana mandrakizay. Ary izany no ataontsika raha avelan'Andriamanitra. Fa izay efa no hazavaina indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanamasina ary efa nanandrana ny teny tsara n'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy, nefa niemotra dia tsy azo avoazana indray ho amin'ny fibebahana satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny hazo fijaliana ka manao azy ho fahamenarana. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy voalohany, aoka ilaozantsika ny abdim-pianarana ny amin'ny Kristy fa aoka androso amin'ny tanteraka isika ka tsy hanao fanorenana indray. Aoka androso amin'ny tanteraka isika. Kristianina mandroso ho amin'ny tanteraka. Kristianina mandroso ho amin'ny fahatanterahana. Ny soratra masina ny avako dia maneho mazava fa misy dingam-piainana ny fiainana kristianina. Misy ny fahatahaky ny fiainan'ny olombelona, misy ny fahaterahana, misy ny fahazazana, mandalo ny fahatanorana ary mby amin'ny fahalebiazana ara-panahy. Ireo dinganareo dia samy ambara ny soratra masina avokoa. Misy ny fahateraham-baovao, misy ny vanim-potoana ny fahazazana ara-panahy io, misy ny tanora fanahy, fahatanorany ara-panahy, ary misy kosa ny fahalebiazana. Eto ary ny epistily an'ny Hebreo dia mitaona antsika manao hoe ilaozy ny abdim-pianarana, ilay fahazazana zany, ary ndao androso ho amin'ny fahatanterahana. Raha toa ka jerena dia mety mivany efatra eo ny fiainana ara-panahy, mety mivany efatra. Ny voalohany dia hotsika toy ny fahazazana. Raha toa ka mamaky ity soratra masina ity tsika dia misy ny manamarika ny fahazazana ara-panahy. Ny fahazazana ara-panahy dia lay mbola ao amin'ilay fototra, mbola mijanona ao amin'ilay fototra zany. Voateraka dia miorina ny fototra. Dia hoy ny epistily an'ny Hebreo manao hoe ny olona mandroso amin'ny fahatanterahana dia tsy variana ao amin'ilay fototra ihany izy, ao amin'ilay fototra fotsiny ihany. Raha toa ka jerentsika tsara dia manazava ny epistily an'ny Hebreo manao hoe misy ny fanorenana, dia ireto zavatra telo reto izany fototra izany. Ianao zany dia afaka mamantatra tsara hoe mbola ao anatin'ilay fahazazana ve aho? Mbola ao anatin'ilay abdim-pampianarana ve aho? Sa mbola tsy teraka akory aho za zany? Sa efa tonga ao anatin'ny fahamatorana zany? Ny soratra masina dia manazava fa efa misy dingam-piainana ara-panahy, ary ny fanamasina na henonao koa amin'ny alalan'ny asa fanamasina dia mahatakatra hoe aiza ho aiza ara-panahy. Mba mizotra maka amin'ny fahalebiazana ve za zany sa mbola ao anatin'ny fahazazana ihany? Sa kosa efa nahavita dingana maromaro ara-panahy aho? Ny kristianina mbola ao anatin'ny abdim-pampianarana, zany hoe mbola ao anatin'ilay fototra mandrakariva izy, zany hoe mbola raisina ho ao anatin'ny fahazazana. Dia ireto zavatra roa ireto. Ny fahaterahana mazava ho azy dia ny fibebahana. Izy manao hoe mbola ao anatin'ny fibebahana hahafahana amin'ny asa maty
sy finoanan'Andriamanitra. Ny raha mbola ao anatin'ny fotoanany fandinitena momba ny fibebahana ianao, mametram-panontaniana ny aminy hoe za ty ve tena mbola mibebaka marina? Raha mbola ao anatin'izany toetsainy zany ianao de mbola fahazazana ihany zany. Ary raha ohatra ka ny fiangonana mitaiza ny olona manao antsoavo amin'ny fibebahana fotsiny ihany de mbola tsy mbola mby amin'ny fahamatorana izay. Raha ohatra ka ny toriteny renao dia mampatsiara anao ny fibebahana fotsiny ihany dia tsy mitondra anao amin'ny fahamatorana zany. Zava-dehibe ny fibebahana, antsoavon'ny filazantsara zany. Hitantsika fa vao manomboka ny filazantsara araky ny marika, vao manomboka ny asan'ny apôstôly de fitaomana ny olona ho amin'ny fibebahana. Fa tsy nijanona teo amin'ny fibebahana ihany, tsy nijanona teo amin'ilay ataontsika hoe fiovam-po ihany. Dia raha ohatra ka mijanona eo amin'ilay toetran'ny olona vao niova fo isika de mbola fahazazana ihany, mbola fahaterahana zany. Ary betsaka ny mpino afaka malala mbola eo amin'ny fametraha-panontaniana ny amin'ny fibebahana mandrakariva izy. Miaina maha kristiany firy taona zao ny kristianina? 20 taona zao mipandray. Firy taona anao no nandray? 10 taona zao mipandray. Fa izao mbola mijanona eo amin'ny kilasy voalohany ihany de le fahaterahana vaovao, lay hoe za dia mbola ao anatin'ny fibebahana. Ny teny reny mandrakariva dia ny fibebahana, ny fibebahana, ny fibebahana. Ilaina ny fibebahana, mazava ho azy fa dingam-piainana voalohany zay. Raha ohatra koa ka mbola ao anatin'ilay fototra faharoa ianao, mbola ao anatin'ilay endrika ivelany amin'ny fivavahana no adevitrao. Eto moa de nyteneny manao hoe momba ny fisasana, momba ny fametraha-tanana sy ny tahaka izany de zao mbola fahazazana koa zany. Raha heverinao fa ny maha kristianina dia lay fibebahana indray mandeha iny zay zava-dehibe tokoa, na koa ny maha kristianina de heverinao lay endrika ivelany, lay hoe zany hoe mahampino zany de le fombafomba mpivavahana, lay fombafomba maro samihafa momba ny fivavahana no heverinao ho maha kristianina. Hoy filazan'ny epistolany Hébreux toy ny fametraha-tanany, fampianarana momba ny batise. Raha ohatra ka mbola ao anatin'izany fametraha-panontaniana zany manao hoe batisan'olon-dehibe sa batisan'ny zaza, batisan'ny fibebahana sa batisan'ny inona, raha mbola am'izany de mbola hoy ny apôstôly, hoy ny epistolany Hébreux hoe mbola fahazazana zany, mbola variana am'lay endrikendriky mbola eo an-tokotany fa tsy mbola ao anatin'lay tena trano ben'ny fitiavan'Andriamanitra na marimarina koa anatin'lay fahamatorana ara-panahy. Satria zany rehetra any de endrika ivelany ihany, endrika ivelany ihany zany. Ny fomba mpivavahana tsy zay ny mahavavonjy atsika, tsy zay ny mahabino atsika. Ireo karazan-drazana fomba isan-karazany samy manana ny azy daholo ny fomba rehetra. Hoe any katolika romanina manana ny fombany, katolika orthodoxe manana ny fombany, ny protestanta manana ny fomba, protestanta koa raha mbola misy fomba maro samihafa am-pivam-piangonana, neny luterana, neny anglikana, neny réforme isan-karazany. Ka raha ohatra ka mbola ireny no heverinao maha kristianina anao ifampitsaranao, na asa tsy fantatro ny lokon'ireo pastoral ve, ny akanjon'ny dekona ve, ny akanjon'ny mpitandrina sy ny presbytera ve, raha izany mbola heverinao fototra maha kristianina de mbola ao anatin'ilay fahazazana. Fa tsy zay ny olona efa makamin'ny fahamatorana, ny olona mandroso amin'ny fahatanterahana dia tsy zay no eritrereto no ho mahampino azy, tsy zay. Zany rehetrany dia endrika ivelany fotsiny ihany. Ary dia ny fototra fahatelo de ho ihany ny epistolany Hébreux manao hoe fototra matakatra vo anatin'ny fahazazana ihany koa ianao, dia ianao mbola variana amin'ny hoe momba ny fitsakana ny tenany maty. Hoe ahoana moa ny fitsakana ny tena maty, misy ve zany sa tsisy, inona ny tranga fitsakana tena maty, zava-dehibe daholo zany rehetra zany. Fa izao lasa variana amin'ny adi-pampianarana, lasa variana amin'ny adi-pampianarana dia mbola taratry ny fahazazana koa zany. Io ny tenenan'ny Paoly manao hoe tandreminao mantsy ny Timoty, tandreminao tsara variana miady hevitra amin'ny anganongano, amin'ny filozofia, amin'ny fombafomba ampianarana maro samihafa, fa voarebirebiny reny ny sainao de tena adininao ny tena endry zavatra maha kristianina. Hotsika manao hoe
ny abdi mpampianarana de zao ilaina ny fivepahana fampianarana momba fivepahana, ilaina ny fampianarana momba ny fombafomba na litorjia na fomba pivavahany, ilainy zany fa tsy mitondra ny olona ho amin'ny fahamatorana ara-panahy fa fahazazana ary eo koa ny karazana ady mpampianarana filozofika na tahaka zany any dia tsy mitondra ny olona ho amin'ny fahamatorana ara-panahy koa zany na ho amin'ny fahalebiazana fa miazona azy ho zaza mandrakariva. Ary dia eto ary ny epistily any Hebreo dia manentana ny mpino hoe andao anatona, andao isondrotra amin'ny fahamatorana na amin'ny fahatanterahana amin'ny finoana. Raha toa ka jerentsika revako malalany de ny fiainana kristianina de azo oarina amin'ny diany zanak'Israely tany anefitra. Aza tonoana fa ny epistily any Hebreo, ny epistily any Hebreo any dia tahaka ny nosoratana ho an'ireo jiosy kristianina. Ny epistily any Hebreo de nosoratana ho an'ireo jiosy nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy. Noho zany de manodidina mandrakariva ny fiainany zanak'Israely, tantarany zanak'Israely, tantarany jiosy, ny fampianaram-pinoana ny epistily any Hebreo. Betsaka ny azo alaitsika ohatra ahafahana manakatra ny amin'ny hoe manahoana moa zany fitondrona ara-panahy zany. Fa andetsika anakatra ny amin'ny alalan'ny diany zanak'Israely tany anefitra na koa ny tantarany zanak'Israely no atakaratsika ny hoe manahoana ny fitombona ara-panahy. Voalohany indrindra de ny olona mitombo ara-panahy de olona manana tanjona mazava ara-panahy izy, manana tanjona ara-panahy izy ary mibanjina izay tanjona ara-panahiny zay no mahatonga azy ho afa mandroso. Zanak'Israely ny fahaterahany dia ny fitanany ranomasina mena. Teraka ny fireneny Israely tsy izy niala tany Egipta loatra iny eo fa teo amin'ny lafiny ara-panahy Paoly de izy nita ny ranomasina mena. Iny ny batisany zanak'Israely Paoly raha mamaky taratasy ho an'ny Koritianina isika dia ny fahaterahany zanak'Israely de izy nita ny ranomasina mena. Izy nandalo ny fizahanttoetra ny ranomasina mena ka nahitany fa nisaraka zany ranomasina zany ary nita nandeha tamin'ny tany maina izy. Dia zay le fibebahana io lay batisa eo niteraka isika ny batisa dia manambara ny fahateraham-baovao tandindon'lay ranomasina mena ny tany zanak'Israely. Fa mbola fahaterahana ihany zay fa izao raha voatafita ny ranomasina mena ny zanak'Israely dia ahafantatra hoe ity no lalana ho vakivakiana de ny hefitra ho tonga any amin'ny tany Kanana. Ny olona mpanjina rehavako malala, ny olona zay mieritreritra hoe ho amin'ny fahatanterahana ka te hitombo ho amin'ny fahalebiazana dia ny olona manana tanjona ara-panahy ary mibanjina izany tanjona ara-panahiny zany. Ina moa ny tanjona ara-panahy? Ny fanahafana any Kristy, ny fanarahana any Kristy, ny fiarahana miaina amin'ny Kristy. Zay no tanjona, zay ny banjin'ny mpindry avako. Raha tianao ny hoe hitombo ara-panahy de ny masonao any amin'ny Kristy. Masonao mibanjina lay tanjona de zao ao amin'ny Kristy. Fiainana ao amin'ny Kristy. Ary izany fiainana amin'ny Kristy izany dia mahatonga anao tsy ho voazo ny fombafomba maro samihafa fotsiny any amin'ny fivavahana. Fa ahatsiarovanao hoe ireny fomba isan-karazany mombamomba ny fivavahany reny, ny fotoam-pivavahana, ny fandraisana, ny batisa, ny rakitra, ny adidy, reny rehetreny de zao marika amataranao amin'ny fitombona ireny. Fa tsy ireny akory no mampitombo anao fa marika ahafantaranao hoe mitombo azany sady tsy mitombo. Raha ohatra ka miferinay ianao manao rakitra de tsy mbola mitombo ara-panahy ianao zany hoe anao rakitra ndray zany, aiza ndray raha ny vola omeko any, de marika ny tsy fitombona ho ara-panahy zany. Fa raha ohatra ka mitombo ara-panahy ianao dia fifaliana ho anao ny anao zany rakitra izany, anao zany adidy zany. Raha mbola miferinay ianao ny amin'ny hoe toriteny ndray zao dia mbola tsy mitombo ara-panahy ianao zany fa mbola mavesatra aminao ny fiainam-bavaka, mbola mavesatra aminao zany zavatra rehetra zany. Fa rehefa mitombo ara-panahy ianao de mahafinaritra anao ny mihira ao am-piangonana, mahafinaritra aminao vao tonga ao tokotany am-piangonana anao de faly, mahafinaritra anao satria
tazanao le tanjona hoe mitondranao any am'le tanjona ireny fomba rehetra ireny, tsy ireny akory ny mahavovonjy ianao fa ireny de fitaovana mahatrefy ahafantaranao fa mitombo ianao zany sady tsy mitombo. Hotsika manao hoe lay fitombona ra-panahy dia mari ny fananan'ny olona tanjona ra-panahy de fibanjinana any Kristy. Ny zanak'Israely ny hitan-dranomasina mena nibanjina ny tany Kanana izy. Paoly de miteny manao hoe ny masontsika dia mibanjina ny fiainana mandrakizay zay tsy hita fa hita ao amin'ny Kristy. Noho zany de ny olona mitombo ra-panahy de olona manana zotra, manana lalana mazava ale izy dia ny fibanjinana lay Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fa inona zay dingan'izay raha ohatra ka miaraka amin'ny Kristy ianao na koa mamakivaky ny efitry ny dodranany zanak'Israely ianao de zao le afaka malala. Voalohany indrindra de marika mantakana fa mitombo ra-panahy anao de fa nanatanjana ao tsika teo fa mandra-patonga an'izay raha inona avy. Ny voalohany indrindra de izao ny fahafantaranao ny masonao manodidina anao ny mpiarabelona aminao ho fantatrao. Fa izao ny dingana faharoa rehefa tahaky ny zazo io rehefa teraka de misy ndrononom-panahy isan-karazany ka mitombo ara-panahy ianao, mizotra am'izany lalana izany ianao rehefa manao zava-dehibe ny lafiny fitondratena. Raha ohatra ka miezaka ianao zany fibebahana ny voalohany, fa ny faharoa de zao manao zava-dehibe lay fanajana ny didin'Andriamanitra sy ny fitondratena mendrika. Ny olona manahaka ny Kristy de olona miezaka anderaka mitoetra mendry Kristy. Raha ohatra ka mbola ao anatin'ny fahazazana ra-panahy ny olona de mety mijanona ihany izy ho kristianina saingy menjera lava izy, ohatrin'ny zazakely mandady de menjera foana, menjera mandrakariva, tsy mbola mahajoro tsara. Fa rehefa injay kosa ianao fa mitombo amin'ny fahatanjorana, miditra amin'ny fahalebiazana de tsapanao hoe nzay afa tsy menjera tsony, mahajoro azany zao, tonga ny fakapanahy mahajoro ah. Ny fitondrantenako de mizotra ho amin'ny fahamasinan'Andriamanitra, zany hoe tsy menjera ao anatin'ny fakapanahy. Satria ny amantaranao fa mitombo ianao de zao maharesy fakapanahy ianao. Jereo zanak'Israely tany anefitra, fakapanahy be de be ny zavatra nalovany tany anefitra, fizahan-toetra be de be ny nalovany tany anefitra. Jereo Jesoa ao amin'ny toko faefatra Luka toko faefatra nalaim-panahy Jesoa fa nandresy tamin'ny fakapanahy izy. Tsapanao ianao ho manana fitombona ra-panahy, mizotra ao amin'ny fahatanterahana rehefa reninao sy azonao tsapaitanana hoe resiko lay fakapanahy, resiko koa sy ny fakapanahy iny, tsapako fa nakafanahy asa tana teo, nakafanahy le ratsy teo, asa nitaonay izy angalatra, asa nitaonay izy anozona olona, asa nitaonay izy andainga, asa nitaonay izy hiala amin'ny finoana, dia nijoro ah. De am'izay fotoan'izay de fantatrao fa mpandresy ianao. Ny olona mitombo ra-panahy mibanjona lay tanjona de Jesosy Kristy tompo de mahatsiaro hoe mandresy ny fakapanahy izy, miaina ny fahamasinana amin'ny ara-toetra izy zany. De ny faharoa le avako malala ny dingana faharoa zay atsapanao fa mitombo ra-panahy ianao, tsy hoe mandresy ny fakapanahy ihany. Zany akory tsy milaza hoe de tsy hanota mihitsy ny olona, eny tokoa mety ladray mety ho tezitra ihany ianao, mety soreny ianao fa olombelona mitafinofo, fa tsapanao ao anatinao misy etaeta-panahy te handroso mandrakariva na eo azany zavatra rehetra zany, mandresy zay zany. Fa ny faharoa de zao le avako malala, rehefa tonga am'izay digan'izay ianao mitombo ara-panahy ary mandresy ny fakapanahy isan-karazany, de ny digana faharoa de zao miaina indray ianao manomboka tsapanao ny fitiavana te hizara, ny fitiavana efa te hanome, ny fitiavana te hanolotra. Ny digana faharoan'ny olona rehefa amin'ny fahamatorana ra-panahy izy de zao mijoro izy zany aloha, tonga ny fizahan-toetra tsy metsika izy, tonga ny fakapanahy tsy menjery izy, fa izao io am'izay ny digana faharoa tonga amin'ny fizarana izy, tonga amin'ny fizarana izy. Fizarana io lay matetika resantsika hoe fijoroana vavolombelona.
rehefa ianao no te hizara amin'ny olona te aneo amin'ny olona fitiavan'andriamanitra te hizara amin'ny olona hoe za navelan'andriamanitra eloka te hizara amin'ny olona hoe za nandresy te hizara amin'ny olona hoe za tao anatin'ny tsy fahasalamana fasitrana noho ny fitiavan'andriamanitra te hijoro vavolombelona dia taratry ny fizoranao any amin'ny fahamatorany zany raha mbola tsy ao anatin'ny olona zany toe-po te hizara te aneo te hitantara te hanamparany fitiavan'andriamanitra zany de mbola ao anatin'ny vampitoana ny fahazazana izy tsy diso akory vampitoana ny fahazazana mazava ho azy mety misy mbola zaza mandrakariva tsisy milaza mihitsy hoe raha mbola zaza ra-panany olona de tsy vovonjy tsy zay loatra ny finoana ny mahavavonjy ny olona fa samino ny olona na mbola zaza ra-panahy izy na efa lehibe izy de ao anatin'ny fona mandrakariva fa nyteny ny soratra masina de ny hoe itsika mba mitombo ra-panahy ny olona mitombo ra-panahy no afaka mizara raha mbola ao anatin'ny fahazazana de hoe mandray mandrakariva mandray fa rehefa tonga kosa ny dingan'ny fahalebiazana de io fa mandresy amin'ny fakam-panahy ary ny dingana manaraka io fa manomboka mizara manomboka mitsoro vavolombelona manomboka maneho eny am'mpiara-miasa eny am'mpiarabelona eny ny fitiavan'andriamanitra mitantara amin'ny olona ny lafin-javatra ra-panahy amin'ny fiainana ny resaka ifanaovana tsy resam-pona itsony ny resaka ifanaovana tsy resaka mihiba fanaratsiana olona na faranaratsiana fiarahamonina fa io fa manomboka am'resaka zavatra mahafinaritra manomboka am'resaka fifaliana manomboka am'resaka lafin-javatra mahasoa dia tsapanao ho fitombona ra-panahy zay raha ohatra ka misy pino kanefa ny fiainana mbola lany andro mifosa olona raha misy pino ka ny fiainana mbola tsy miresaka afa-tsy zavatra ratsy de izao mbola ao anatin'ny fahazazana izy fa hotsika manao hoe digana fahatelo zay fa rehefa tsapanao indray izay digana manarak'izay hoe io fa te hizara te hanolotra ny fiainam-panazana io mazava ho azy te hiresaka momba an'andriamanitra de digana fahatelo zay fa miditra midigana faefatra tsika de izao rehefa tsapanao indray zay hery te hizara zay de ny digana manaraka dia io fa lay mby am'lay fanetretena lalina ny Kristy lay fanafoana tena mihitsy lay tena misy fotoana adinonao mihitsy ny fisinao aza tahaka an' Jesoa zay le resahantsika manao hoe manahaka an'i Kristy misy fotoana adinonao ny mahainao anao azy andrandray adinonao na ny sakafo adinonao fa satrinao hizara ny filazantsara satrinao anome satrinao hanolotra am'izay fotoan'izay tena mby amin'ny fahamatorana ianao lalana mizotra ho amin'ny fiainana kristianina zany ankeny mahatonga ny hoe misy olona mifady aniny ny fivadikanina nge raha ho amina tsisy heviny raha ohatra ka hoe atao fotsiny ihany hoe andaotsika ifadianina de ifadianina de ahoana raha ohatra ka manao ifadikanina ny olona ka hoe izy nefa mbola any amin'ny fahazazana de zao zioga ho azy fotsiny io mampijaly tena fotsiny izy satria ny fifadikanina zany de zao ny olona efa ao anatin'ny fahamatorana ra-panahy ny olona efa ao anatin'ny fahalebiazana ra-panahy tsy mila teneninao akory izy hoe mifady anina Jesosy nga mifady anina nitaraina tamin'ny olona akory fa ny olona zavatra mandeha ho azy amin'ny olona zavatra iainana isan'andro zany mety ndrandray ara-dinonao hoe manomboka maraina ka hatramin'ny atoandro anao noho ny fitorian'ny filazantsara noho ny fampianarana tenin'Andriamanitra noho ny famangina noho ny visite pastorale de izao tsy tadidinao akory ny sakafo ianao mifady anina fotsiny mandeha ho azy eny tsy mahatsiaro akory ianao ianao am'izay fotoan'izay dia tsapanao hoe mitombo ara-panahy ianao zany hoe tsy lay fifadikanina ihany resahantsika ho mariky ny fitombona fa tsapanao ho tsy lay materiel tsy lay zavatra hita maso intsony no manetsika anao hanao zavatra fa izao lay tanjona ao amin'Andriamanitra lay io le tenenin'ny Paoly manao hoe ataoko ho fakofako ataoko taimboraka ny zavatra rehetra mihoatra ny fahatsanan'i Kristy zay le fahamatorana ra-panahy raha mbola olona voateraka ra-panahy vo avy natao batisa tsy ahavitan'izany mihitsy eny ara zao an dia afo izy dolo ty zavatra be dehibe ataonao ty fa ndao anompo an'Andriamanitra toy izy tena tsy mety fa mbola za kosa aloha mbola tsy mahavitan'izany mazava ho azy satria mbola ao anatin'ny fitombona izy fa rehefa mby amin'lay fahamadigana manaraky ny fahamatorana izy de izao tsapan'zay lay
lay tsy fieverana intsony mihitsy aza ilay zavatra zao tontolo zao tsy hoe ratsy akory zany tsy hoe mihevaeva amy tany ny tongony tsy hoe mpiny mihevaeva amy tany ny tongony ka tsy miraharaha fiainana tsy zay loatra fa izao mihery manosika azy mihery manosika ny finoany de efa ao amy fanjakan'Andriamanitra ao amy Kristy ny azy nefa fiainany efa fiainana eo amy Kristy ka mahatonga Paoly miteny manao hoe tsy mampaninina na dia mizao azany maty fa fantatro fa matoa velona de zay sitrapon'Andriamanitra mahasambatra anareo mamety aminareo fa raha mandao zao aza dia tsy mampaninina ao ny apôstôly Paoly zay lay fahamatorana tsy ny olona rehetra no avy hatrany de afaka mahalaza an'izany tsy ao anatin'ny herinandro na tapa-bolana na 5 taona no ahafahanao mahatratra n'izany tanjony zany fa izao misy fitombona tsikelikely ary izany fitombona ra-panahy mahatonga anao matotra ra-panahy zany mahatonga anao manana fahalebiazana ra-panahy ka mahatonga anao matsiary manao hoe aivekay fiainana manokana mahafinaritra mihitsy izay tsy takatry ny olona zany fifaliana zany fa takatrao satria anao mbi am'ilay fiainana ra-panahy de izao tsy mory zany dia misy sekoly isan-karazany itezain'Andriamanitra vao tonga am'zany vitsivitsy de zao zay teneniny Soatra Masina de zao misy fomba itezan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka no itombonao amin'ny alalan'ny famakiana ny Soratra Masina amin'ny alalanao fiainam-panahy manokana amin'ny alalan'ny fiarahanao mandinika Soatra Masina amin'ny olona amin'ny alalan'ny famonjenao ny fotoam-pifafahana rendretreny de fitaovana ahafahanao mitombo ara-panahy ary indrindrindrindra amin'ny alalan'ny fifehezanao tena manokana amin'ny fiainona ny sitrapon'Andriamanitra mitandrina koa nefa fa ndraindray misy kristianina ny veriny fanantsony hoe mitombo ara-panahy de izy rery de mamaky rerin'ny baiboly de mamaky rerin'ny baiboly de ao mijery rerin'ny baiboly eo de mivavaka rery eo dia miveriny fa zay mifitombona ra-panahy mitandrina ry avako malala fa tsy zany mihitsy tsy zay ihany fitombona ra-panahy dia tsy mitonanao hiataka ambe sy ny marina na anefy tena samy irery tsy zay tsy manefy tena samy rery ianao fa manefy ny tenanao miaraka amin'ny mpiarabelona aminao tsy hitanao mihitsy ny fitombona ao ara-panahy raha mitoka-monina ianao raha ianao rery de tsy mahita ny fitombona ao ara-panahy ianao fa ny ahitanao fa mitombo ara-panahy ianao de ianao mitaha amin'ny olona ao anatin'ny fiarahamonina rehefa hitanao anaty fiarahamonina ny tenanao de hitanao manao hoe tena mbola tsy mitombo ara-panahy zany fa izao voteo avao nitaritin'ny fakam-panahy de nianjera voteo ankivin'ny olona de nitomany voteo anahenao andrananao dia niemotra rehefa ao anatin'ny fiarahamonina ianao ny tena ahafantaranao hoe inona andro ny sokajy misy mbola zaza ra-panahy ve za zany mbola efa mba mitombo ara-panahy ve za zany marina loatra fa Paoly apôstôly de manazava an'izany koa eto ampamarana rehefa malala ny epistilo any Hebreo de mitonanao ara androso amin'ny fahatanterahana ny kristianina vita batisa rehefa malala ny kristianina parefana san'ny tompo ireo kristianina efa dekona olona irendretreny de efa tokony efa mahatratra n'izany fenitry ny fahatanterahana izany ary hitanao fa reny olona amin'ny andraikitra maro samihafa reny de mahavita mahafoy zavatra maro isan-karazany ndraindray manisa rakitra manam-pahatonga any amin'ny 12 atoandro tsy mahatsiaro nona ndraindray mamangy marary manapana amin'ny tonga 3 arivo tsy mahatsiaro nona ndraindray mandeha mavita mandeha lavitra amin'ny toerana maro samihafa noho ny fanompona mandritra ny herinandro dia ireny rehetreny de efa amataranao ny tenanao fa efa bi amin'ny fahalebiazana ianao de aza manaiky kivin'lay ratsy ary ka kitenenin'lay ratsy manao ianao ange mbola mangatsika ianao ange mbola zaza ianao ange tsy ry avako malala ianao mahafoy fotoana ianao mahavita miaino ny tenin'Andriamanitra miara-mivavaka mandritry ny adiny ray adiny ray sasany adiny roa ianao mahafoy ny fanananao dia efa taratra maridrefy hamatarana fa mitombo amin'ny finoana ianao aza manaiky abakain'le ratsy many mbola tsy tena ao ianao mbola anyvelana ianao mbola tsy tena mbola zaza ianao tsia efa olon-dehibe ianao fa mitombo tsikelikely io ary amin'ny fotoana farany dia ho tratranao ny fahatanterahana izany fahatanterahana zany tsy ho tratra raha mbola ety ambany masoandro azy mazava ho azy rehefa ao amin'ny tompo isika vo tena misy ny tanteraka resahan'ny Paoly Korintana 10:folo manao hoe
tsy mbola hoavy tsy mbola tonga ny tanteraka fa rehefa ao amin'Andriamanitra isika zay vao tena tanteraka fa mizotra tsy kelikely ho amin'ny fahamatorana ho amin'ny fahatanterahana iny fa ny zava-dehibe de nao mibanjina ray tanjona de zao miaraka amin'i Kristy. Mivavaka isika tompo ao misaotra anao noho ny amin'ny fitaomanao anay handroso amin'ny fahatanterahana, handroso amin'ny fahalehibiazana ara-panahy, handroso amin'ny fahamatorana ara-panahy. Dia mampianatra anay ianao tompo amin'ny teninao zay novakeny eto amin'ny teny malagasy fa abdi mpampianaran'izao tontolo zao ny fifandirana ara-potim-pinoana, ny fifandirana amin'ny endrika ivelany amin'ny ara-pivavahana fa ny finoananao Jesosy velona nandresy ny fahafatesana ny antoboan'ny ny fahaterahanay. De ataovy tamana ao amin'ny fiangonana misy anay zay tompo, hitombonay amin'ny fahalalana, hitombonay amin'ny fahendrena, hitombonay amin'ny fahamasinana. Ataovy hitanay ao amin'izay toerana hibeazanay ara-panahy ny fahasoavanao. Ataovy hitanay ao amin'izay fiangonana nentsoinao anay ny fitiavanao Andriamanitra ka mahatonga anay maro toerana ao amin'ny fanarahana anao. De jereo ny asanay tompo amin'izao fotoana manokana fiandohan'ny volana May ahatsiarovana ny tolon'ny mpiasa maneran-tany zao. De mivavaka izahay tompo ny asanay mba ho ahitana ny fitombona ara-panahy. Ny asanay de atsapanay fa mpanomponao zahay de ataovy mahavokatra ny asanay. Ataovy ahitanay fanambinana sy fifaliana ny asa famelomanay tena sy famelomanay ny ankohonanay. De jereo ny ankohonanay, ny fianakavianay, ny ray aman-dreninay, ny zanakay dia trotronay ambavaka tompo. Mba samy hibanjina anao Jesosy ary androso amin'ny fahatanterahana hatrany. Ao aminao no ametrahanay ny fiainana isan'andro. I Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen.